zao ilay tantara mitondra lohateny hoe ilay nofinofo fahasambarana. Tantara mitoy nosoratan'ny Lain Rakotoarsoa. Ireo ambelany tantara Daniel, Robin, Lain miaraka amin'ny Lirahely, Tsiknifty ary Romina miarina fanahy. nandray feo Mamy Rabesoelina, nanatotosa Tsiknifty, mikirakira ny lafiny ara-teknika. Ramsetatanta. Ilay nofinofo fahasambarana. Bonjour papa sy maman. Salut mon Julio. ahoana le ty zao ve lesary lehibe torimaso be ty voataitra tao a zokony lahy zay efa nahavita ny tety vazatany efatra. Ka niary tory kosa ny zary papa e. Elisany ankehitriny tono a tena gretika kely daholo mihitsy e. Tena marina e. Niarany jery baolina zao ihany ve le tsika telo mianaka dia lahy ihany mbola tratra farany tao am-pandriana tao. Za io zao efa avany amin'ny banky a. Izy io indray ianao Guillaume a? Maninona aza-pitovinao amin'ny amafisitotona rehefa tamin'ny fahagola mihitsy ny zanakely io a. Hita ho ary maman mitady tereny anaraka ny fika playbosany zareo ny olona. Avy mihitsy aty ny zanakineny aingany. Marta ovay mihitsy zao fomba fitondrana ho an'ireo zaza ireo zao fa tsy lasaka. Tena mba marina moa e. Bandy be efa 20 taona io e. Jereo nefa ty izy fa ohatran'ireny ho ampinononao ireny. Lehibe lobe ty koa moa zany dia manara roatr'ery. Miarina indray papa. Zanako faralahy io Guillaume dia mananjo ihany tamiko a. Salama daholo nareo a. Ny zanakineny. Ka nanahoana ny dia latany. Trais lamaka. Afa mila makany ihany nareo na zany aza. Nareo moa tsy ny direktera fa tsy za. Eny lesy a. Fa misaotra lahy ihany aloha Zileny amin'iny a. Fa za aloha somary andeha voaka kely zao a. Miaraka amiko angazoky. Atsoko ela avy eo fa avy tonga dia mandeha any. Akaina kely aho aloha. Fa oza indray moa zany lehibe anta be ty. Fa zay le zazakely aminareo e. Mifanao fotoana amin'ny namako ry a. Fanao fotoana amin'ny namako, mifanao fotoana amin'ny namako. So dia sotrosotro toaka ndray ary lisan'reto e. Zay le mba mahavoa anareo zay. Avelao ranga izy andefa ianao koa. Zay le sir Julien fa tsoya zany avy eo a. Mazotoy alahy. Oay, saika adiniko. Aza mbola hoentina aloha le fiaramangamanga fitondrana lahy iny fa le mena hoentinako. Tsy mbola vita matsy. Okay. Zay entinao ry Julien entina na le mainga aza. Zay fa lasa. Enao aloha raha matoty amin'ny fampiatan-jazanao io. Mbola hitany anganao aminao anao fa taofy. Sy vitandreo kely mety foana ry Julia. Eny fa na isany aza indro mariny ihany e. Eta ty aro e. Iana mety aky io a. Mafy ihany aky ty iainantsika ty Julienne ka. Aiza ve ky dia isaky ny 10 taona vao mahita andry tata sy neny any Canada. Sarotra tokoa aloha e. Saingy mila manaiky satria izay ny zava-misiko. Ny sasany aza ny hery zandry ka tsy mbola serana manandalo masiny akory izany ray aman-dreniny izany e. Mety hoe voatery aky izy dia namoy azy ireo efa nisantatra ny mahakambody sady. Marina tokoa ky izany a. Isam-bola azo lazainao sambatra tsika. Fa ndia amin'izay aloha nahitra ny ty taratasy tiany amin'ny firaisana. Mazotoa ary e. Dia tandremana io andrakandrana lava io fa sao ahitan-dozy e. Eny rery zoko malalo. Ranga andra manao entina le fiarato a. Sady zara to efa manana permis na dia hoe vorontsoloza azy. Aiza moa la client garage teo. Ty eto ka so fa tsy ato le gardien io fa mba nomena congé kely. Somary mitsaitsaika ihany na dia zany fa sao hoe ny Julienne io ka tapadalana. Zay afa tafiditra ato anaty garage. Aleo hiditra moramora dia lasa zao.
velomina amin'ny fiara dia go. Mahafinaritra kosa ny fiara izany ka dia ahoana moa rasakana amin'ny polisy amin'izao? Ataoko fara-dalàna koa ny taratasy ny fiara ka sady zaradio koa manana permis ara-dalàna. Se ilay permis amin'io vidiana fotsiny fa tsy mendrika akory. Ohatray ary tsy mety mivilontsony anie izy izany. Fa ahoana koa ary matahotra neny sofa lalana mahitsy be ty fa nefa misy fiara mifanena amiko iny. Vety vavavokamona koa ary ve tony tony sahony manitsy aty amin'ny akavanako izy izany hoe mandeha akavia zany. Tena idiran-dozy ito raha mitoy izao ka manokifa manakaiky anie izy zany. Nandriamanitra Miraka tompoko fa izy zao azafady. Eny tompoko izy indrindra fa ahoana kay? Dokotera? Hôpitaly? Fa ahoana tompoko? Za ve? Nanao accident Julia? Ao amin'ny HRA? Zao dia zao ihany dia anainga dokotera. Tsy andry ilatsony. Aza matahotra ianao fa tony tsara e. Sady andeha taxi fa tsy hitondra fiara tsy akory. Misaotra indrindra. Lozinina re ty ry lanitro. Tratra ny lozam-pifamoivoizana ho Julia dia any amin'ny hôpitaly. Efa tenenina foana amin'ny fahasahina io. Aleo aloha manaiky ka nataoko aiza mony findayako teo. Ay ty atanako ty ihany. Lasa zao e. Eny ary tompoko tena nainga zao dia zao mihitsy zay fa tsy andro elatsony Mata ny zanako ray olona. Oka moa zay iny eo fa hoantsika nge. Tsy Julien, accident mahatsirarina ane. Maty Julien zandrinao e. Neny hoa efa anaingitsika zao fa mangina. Aza ilozana amin'ny tomany valala eo fotsiny fa andao andeha. Ka zanako ane Guillaume naharary anahy iny. Hoary hoary lala fa tsy naharary anahy koa ngaka. Ela be zany fa mitsanganareo dia andao anainge. Dada inona e? Tsy miakanjo nge ianao maninona aloha raha miomana vetivety. Fe laha ty ve minosahana samy foka lalitra e?
aina ny elitiano vonjena fa tsy balina oatra fanao lesany akory na izany aza ry Guillaume mekanjoa aloha fa ho any amin'ny hôpitaly iny isika fa tsy ho any an-trano akory se zanako iny ary tena tiako any anaty fiara miandranareo fa tsy fanditra eto akory natao zay fa lasa andao ndeha mamao fa so ilozan'iny eo ka andao ary anaka ihany aloha fa mba tsy matsy ilasy le tovolavolasa fa mifandona taminy nefa vomafy ihany ozy ny dokotera na zany azako raha araka ny filazana anatro masy dia Julien disy satria nangalatra kavy sitramo zandroko Andriamanitro tsy manana vatsy izy amantsy efa fantatro zany amen ary aleo makaina kely eto atokotany eto aloha fa miasa be zany saiko zany dia izo napetraka ny fiara jerijery eo rehefa misy parkina be deabe ireo eny maro tokoa ireo saingy feny fiara daholy ndry reto zany dia avy marary daholo mitaraina ny tany ka marary efa mamanarivo nisanandro zany no ato etsy ry papa aloha hoe tsy amin'ny sisiny etsy fa eo zao no hitako malalaka kely hitako letsy io everiny lafa-tsy efa mpamely kaiky lary ve zao ray lahy zao tongotsika ka ahoana inona natao ahoana amin'ny ahoana moa fa andao any tany dia mamonjy any Julioko mamonjy any Julio ka tsy zany angefa tsy inona mampiakahana anareo fa andao hidiny tsy mekanjo ane aiolo ty ny anao ranga ty atalana tsy efa ny tenanao moa zay Julien fa ny amin'ny fisandohanao sy mokondobe anao nitondranao azy aza manao an'io moro maro ta ianao ty ranga ohatra ny zazakely ka olona efa hanana zavikely io mampivodifony ataonao taro le tsy mba meo anay ny akanjo ban'lahy iny aloha Julien fa menatra kosa raha ivoaka miaraka amin'ity kibeko ty mangatsika fa azafady ny anareo avendranana eo moa letsy finary ty meo anazy zany Julien fa mandratra sofina be maheno anazy mingeningenina lafa eo ka iny sotra letsy ary aloha ivoaka dia anytany anisy tovavy itsy eny tokoa sady tao tsara tare izy zany olo ty ry Julien mba tiako lesa ino ny vonantoko ka zay fa lasa fahaizako ary ty tovolahy tamin'ny manantona ty zany tady anitona izy zany miarabany Julien na tompoko manoloana anao nga fifandro-javatra ve fa hoana tompoko zany Julien ve masculin anao aza mba mampiresaka rery tovolahy tena marina nge zany retsy mihitsy ry papa sy maman ny tany io raha tsy mino ianao iendry efa mino ny antony anatonako anao asaka ny tany anao fa niara-nylozako famofozana tamin'ny maraina mantsy ny zandroko dia io fa nikofoka ihany ilay tovolahy marina tena vomafy mihitsy aloha izy raha mita amiko efa natao reny sao sanatriana ninona teo io za nefa efa mba navita nitsangana ihany dia izay si zany no ray hevitra ato izy kosa aloha tsy ratsy na dia mibandy be aza ny lohany io fa hiteny angamba izy zany mady tena marary be ny lohako mady fa iza zany ary fa izy ianao bonjour ela bonjour fa iza ho andry dia maninona ato tsika andraso hitsangana fetifety ary
Afaka mipetraka eto anilanao eto ve vi fa tsy maninona ka koay le rehetra kanton'olona re zao reko nijanona mihitsy le fanaitainako teo sady na endrika na bika na feo tena manitinako izany daholo manantony eto izy Julia lesiny inandrako ay tsy haiko na efa mitambiriny ao an-tsainao na mbola tsy tsarinao fa accident tsika accident ndraso hoe andramo tadidiny dia atao amin'ny hôpitaly tsika izao ka marina izay vao tsaroko ianao le nanitsy ny lalako ie miala tsiny ilay sady mifona eto ny fitiavana fanandramana lavo ity dia nitera-dozy tsy mazava fa mbola tsy mahay mitondra fiarakory izany ianao manana permis ihany aho saingy nividiana fotsiny nanandrana kely dia nety fa izy aloha ny anaran'lahy Julio aky ny fiantso anahy Julio ny Julia toa misy ifandraisana izany dia asa aloha fa hono oui efa nisy havanay na avandry tonga ve nitsidika atsika mino fa efa ory zareo ka ay salle d'urgence zao misy atsika izao dia mety hoe tsy azo hidirana raha tsy efa milamindamina zany ie fa raha tsy mahadiso aky firy taona indri zao tsy maninona ka 9 aho dia nizoko 3 ay kosa zandray 2 dia zoko 4 mbola manana zoko koka ianao fa Julia ahoana nafaka mba iangaviako ve Julia afaka foana Julio eo ke mba tsindritsindry kely ny tanako tena ohatra manaitaina be mantsiny eo ary eto eo ndray mahalefadefa kely izany tanana izany sokeriny haiko ka dia ato aloha tsika sianao miara-monina mandrapa sady mahafinaritra koa ny ato ato no ianoanantsika sambarany fa kely premiumbeat.com manao ny Julienne ary tonga maraina be ianao vao aingana teo ka izany fa misy vaovao tsara nylazainy dokotera teo Julien ka maro ary efa mahadodonay izany niresaka tamiko teo ny dokotera fa hoe efa mahatsiaro tena izy dakeliko ay kosa tsara izany isaorana ny tompo efa afaka vangina ve izany miandro eo amin'ny 3 andro eo ny sisy fa nareo marina ve izany avy eto Antananarivo mihitsy avy amin'ny manjakandriana ny fiavianay ka fa teraka teto dia lehibe teto ary eo ray aman-dreninareo izay zareo fa toa tsy mba hatazana akory Canada andro zareo miasa isaky ny 5 taona vao mahazo fahafahana mody eto Madagasikara ay ve fa na zany aza makany foana izay isa taona ka fa ianao mafatifaty kely izany aza dia mba manao izay mahamenatra mory tsy mianiany ani ay dia ahoana ilay olo tena ho iny amin'izany ka aza miteny ratsy re dia hoe tsy manana ve sarotra be nino an'izandry tokola tsy manana an'izany eo ampitedavana mihitsy ny tena amin'izao ka asa na anaiky ihany na raha le olona nanakinako ny foko tato ato izay fa iza koa izany nizy ihany oay andrasy vetivety aloha fa miantso le dokotera azafady tsy maninona ka le ty very marina efa misy olona nieritreretiny ihany mitady aninona indray aho izany nampivila kely teo tsy tonga dia nisitona resaka tena anaiky avy hatrany premiumbeat.com ka ahoana lesary zany ray efa manahoana izay lehibe lokelan'ny dadany iny ao trais efa forma hony le ry tonga dia tsy manino tsy maninona tsara kosa lesy zaniko fangana reo tsy mifankahitaka araka ny nambarany dokotera dia afaka 3 andro eo vao afaka tsy diany zareoko sa mba efa maty azany zanako fa mody ampitony anareo fotsiny ahy
io ndray ianao raha matoty raha maty ve izy ho hitanao tsikitsiky to zao eno sahoana ry Julien? marina mihitsy zany tenin'ny papa zany ka sady tsy dia tena hoe nisy voakitika niny any anatiny any noho ny atiarana sy ny dona dia tsy natsiary tena fotsiny izy. ay kosa hijery laoka vetivety aloha izy mianaka fa sao mahay ao andao ry maman fa zao hoe avadika kely aloha ny resaka mihainao ny papa nanao ahoana ty le tovovavy iny peziny lahy any ve sa mbola tsy amin'izany ary papa zay indray le serisany le ty poinsion na mavamaka hitaiza zavikelany aza mampimery ry papa eo moletsy eto eo foana zany mba mangavy lesy papa ka amboaroary le tiako lesitsy. Kosa fetsy be za tsy hanao tsony malina na mareny lalao reny ka za ve vonoiny lafona de eo ary fa tsy vonoko tsony kony ainganary tsongoka lara mbola resy eo raikitra re fa tsika moa zany mety tsy miara-mivoaka tato mety satria za ohatra nefa tsy dia maninona tsony fa za matahotra ela fa efa nerasera foana tsika any dia ahoana raha sanatrika maty aka aza miteniteny foana ka dia maty koa raha izany ny aina ny akitsy mifametry tsy io dia za zany tsy hanao tsony fataovy rereo ny kilalao an'lahy ny rentony izy marina fa inona koa ary ty ataoko ty malahelo anazy aho zany aleo tambadambazana aloha fa tsy mahazo aina mihitsy aka Julia ahoana mifonaki Julio kely fa tsy teny an'izany tsony amin'ny lela-paladia ka ela kosa ve manao tsy apararo ny foko foana dia eo rehefa tsy ataoko tsony mivalo any tena marina menina amindria ambiary kalainy kely avy tena lasa zatra be azy matsiary fahasambarana tsy takatra ny saina rehefa eto anilany mianoka fitiavana afara samy fitiavana mifovy ny fitiavako andray tiako izy saingy tsy afaka nilazan'izany raha tsy izy mamoaka meloka kina tsy misy mateny zay fikiro ny mafy tena tiako na misy tika fa na zany aza aleo aloha am'izao zay mamikely mampe mihitsy fandandraina ho an'le jeu anankiray iny raikitra ka efa herinandro zany le sisa dia hivoaka ny hopitalo Julia Julio nefa tsy maintsy mbola hanao fitsaboana ho izy ampitsaboko efa tsara aloha fa mba efa hivoaka ny zandrinao aza misinjo toy io moa antony sy vavahako fa tsy mila koa dia hivoaka izy eny marina zany fa tsy dia zany loatra koa ngeny no antony sy nitokana kely iny fa inona lesy aingana raha zao fa zany vonina iaino anao aleo tanako tsy ambaratelo ariry ihany dia ahoana zany raha tsy anaiky aka tsy maintsy lazainao zay andro any fahakaniry moa izy ty ka lasa zahava ingeny tsy mahazo ainy eny ary koa satria moa misisika ianao dia ny tena marina efa zatra misy ianao na ataoko aza hoe vao fotoana foimonja no nifaneraseratsika tety amin'ny tompo-pahasalamana tety zany nisy zavatra anankiray forina araka izany tao anatiko toka
nanjarina neny akoray manontolo mihitsy. Inona izany Julien? Fitiavana kia, fitiavana mipololotra sy tsy hita fetom-boana. Izany ve? Moa dia hoany izany zanga mahay an'izany ka. tsy mila hay anie izany fa iny efa fantatro anio hoe tsy tia hay ianao izany saika ny tsy nitenenako an'le izy fa ianao moa nanery dia inona borako iny. Raha mba fantatro mantsy efa miandro fafalatsaka fotsiny eny fa saingoka ihany aka izao rehefa nandinika sy nieritreritra raha mba mety dia azavaliana fa so andratra amin'ny fokony ahen'ny valiteninao hoe tsy io ka izany ke ka tsy tesitra tsy akory ao fa tsy maninona kia izany tahaka izay avy dia nanaiky so izany lavolefina marina fa atsony tsy dokotera itsy indri azafady. Guillaume, tea fantatra amin'ny mombanjanako avy dia tsory amiko ny marina. Maty Julio sa velona? Marta, efa impiry ihany nilaza taminao fa tsisy maty zany ho aho io. Ny antony tsy nitondrananao any dia sao tsy ahaka ny ahita azy fotsiny ianao be zavatra be mantsy ny tena ny ray manontolo. Ka tsy efa midika ve izany hoe tsy avitra tsony izy raha izany ho hitanao eo rehefa salama sitrana izy fa hono makaiza foana ho aty Julien mivoaka isan'andro ty mila mahakaina sy mandamintsaina mihitsy ianao ka mahakany amin'ny hopitaly ry izy mikarakara ny zilo eo fa mahakaiza indray ary marina kay nga hita tsony fa efa miasa loatra ny sainy tsy vehivavy tokoa mantsy ianao dia tsy ao anatinao izany fondreny izany ndry fady malalako hitanao efa nampiraisy ny fanambadentsika noho izany dia izay miatra aminao miatraika amineko raha menan'izany fondreny izany ianao dia tadio fa miaina ranomasondehilahy ihany koa ny anako saingy tsarovy aky fa tsy natao ampitanaondrika izany mitsabo aloha tsika izao fa mahirezaka misaotra anao vadiko efa elany tsy mba nahazo teny fampahirezana sy ataoko hoe nanamaivana ny heriko toy izany tsy ho fihiniko ianao avy ary ndray mamery izy izany fa hono ary malala mety vera mba miaraka kely mivoaka amin'ny sakafo any amin'ny restaurant tsika ny eo atandro mazava ho azy fa tsy mahandro ato an-trano zany so tiako be izany akia dia ahoana nefa Julien tsy mody eo iny raha tsy raha rivana iny ay kosa aleo ary homana vetivety ainkany ianao ary fazahely vadiko tena tsaiko tsy aprafesiko izany mielaka daholo ny revo sy ny sisa kanefa na zany aza dia ataoko fa tsy mbola fotoana namborako amin'ny fitiavako ny anio misy fotoana ny zavatra rehetra ozy izy le fitenenan'izay Julio fa tovariana be ila mandinika ka tsy zanao fa sambatra be ndry efa afaka mijoro andray aza miteny an'izany moa hoe any efa kely angesisa dia afaka andeha koa elahy eny marina tokoa zany saingy mangetaheta fijoroana sy fandehanana tongotra ary Julia tsy zatra mihena an'izao fiainako matory lavo zao dia mbola teritraniko izany lahy tamin'ilay tsy nety nataoko nandomako amin'ny fiaran'ilay iny
Mifona mo Julio valo re ina no tiana ho ataoko fa honerako iny e. Sady nitomany izy no avy tena andohalika marina. Fa ahoana ary ty fiainako ty? Fa mihitsy ty tovavy ty fa tsy toy indretra ka ty fiainako ty ko toa nofonofo zany. Malahelo anazy indray aho zany. Andraso tambatambazina va toa mila okena koa mahita anazy mitomany ka. Julia, eo aky mitsangana fa aza mandohalika ohatran'io. Ka diso ane Julio e. Mifona ho asa zangy lesany nampitondra takaitra ny lataka izao e. Tsy azany ry fa accident iny eo mitsangana teo amin'izay dia fafaiko ny ranomasinao. Eo are avy tena mihina izy. Tsy mbola nena sambarana toy ty hatry izay niainako ka toa tsapako fa silaky ny vatako ny mamihina. Silam-panahiko moa izany izao e. Tena topotopoka be ny foko marina. Tiako izy fa tsara e. Mihitsy zany izay ahitana Julien ka raha isan'andro dia efa ora fahatongavana izao. Za amin'io efa mba nanao metimety ery, nanao volo, tarehy, niditra verovero mihitsy aza. Aza hitako ka tsy ho avy eto izy androany. Tsy ho loza maio iny kosa iny ka mily paritatilaka mihitsy zany anaty foko zany mazona mafy. Tsy haiko fa mety azo fony isan'andro zany. Salindry. Salama lesy. Ao tsara la. Ao tsara ka. Fa na izany aza misy vaovao tsy dia tsara kia. Fa misy inona Julien? Araka mivaliny radio kia dia misy taolana somary voatono amin'ny valany Julio. Zany ve? Tsy mbola afaka mitsangana izy hatreto. Noho izany dia voatery tsy maintsy alefa ny ampitan-dranomasina ny fikarakarana. Any no anaovana ny opération e. Andriamanitro, dia ahoana izany? Ny vola aloha tsy olana e. Fa i maman no mety ho sarotra ny ilazan'izany azy. Mafy le izany fa tsy maintsy hatrehana. Tena mafy. Dia inona ny atao? Nitako fa mety izao dia mamorona lainga be dia be tsika. Mamorona lainga? Ka satria somary efa tsy mifakafo izy roa kely miray efitrano ao dia tsy maintsy tapahana dian'izao ny hevitra kia. Tsy azoko. Aza vao tsara aloha azafady ka. Lazaina aloha ny marina hoe alefa hotsaboana ny andafy Julio e. Dia rehefa lasa izy dia mody lazaina amin'ny Julia hoe maty. Mananinona tsara hoe? Tsy maintsy miaina amin'izay ry satria tsy mbola fantatra ny mety ho faharetan'ny fitsaboana any. So vao mainka hampitondra aretim-po ho azy roa kely io. Efa mba nisainao tsara ve izany zavatra izany? Za sy papa mihitsy nanapaka an'izany hevitra izany akia. Maharary izany Julien, toa mangano any ianao. Aza manao an'io moa e. Ka matahotra ry Tsapako akia. Eo fa eo foana amin'izay fotoana rehetra maheto anao. Any Julien. Mahazo mitantananao ve arabako? Inona moa ny olana? Efa natokana tsy efa azonao any e. Sambatra lesy manana anao tsapako maivamaivana izany dia alahelo nanakona ny fahazavako teo. Zany? Za koa akia. Zany? Dia ahoana? Zariva zany lazaina amin'izy roa kely hoe ho alefy Julio. Miova ndraika. Fa ahoana? Alaina tamiko ao fotsiny dery. Atao tampoka be
tsy anahirana avy zany malala ka zay reny ho hevitra farany fa nareo Julio marina moa mbola tsy mifankahita mihitsy zany. mbola ndray andro any nareo mbola hifankahita tava foany. antenaiko ka raha pitsy ihany zany dia andeha raha azoko tsara. Zay indrindra fa andao aloha tsika malala hipetraka etsy dia ampifokondry mila hoketraka zany marina ka mbola rizika be koa ange le fitsaboana any. mahereza malala dia mifafafona ny za koa tsy tsahatra hifavaka mihitsy. Ena ke raha avako. manahirana ihany moa raha matao ny laza azy tia kanefa tsy maintsy ompitserina vao masony. Fa misy iny dia maninona ireo menaka ny toa hafahafa izany? Tsy hoe misy inona akory ary aza taitaitra ianao fa inona ary ty anapaka ny lalan-drako nareo mianankireto ahoana re zany? Fa ahoana ry Guillaume? Maty ve Julio tsy maty izy akory ry maman ary ireo ilazako azy fa papah koa miolakolaka be suspense be. Eny ny marina le roa maman rehefa nandinika izay sy papa dia aleo alefa nivelany Julio aloha. Fa manino izy nalefa nivelany? Raha tsorina dia sao mila fainganina ny fitsaboana azy amin'izay miverina amin'ny fiainany teo aloha aingana izy. Fa tena vomavy nga izy? Tsy zany akory mba rapidapida ho aho amin'izay. Ay ve dia hoviana hono izany? Raha pitso ihany reniny manaky ary ahy fa ny zavatra angatahako dia aleo mba hifankahita izay mianaka mialohan'izany. Ny tena mety ry maman dia aleo rehefa avy any izy sady zavatra tsy elana izy zany. Indray ary aza misehany toy io moro Marta. Hita ho ary papako. Maninona koa ary zany misy zavatra mandindindinina zany hoe tsy ahita ny Julio tsony tsy azoko mihitsy ny haiko ka aleo aho hoe ny amin'eny dia ahoana lesy ao tsara ka dia faina koa tia mampanjomana andry misy zavatra tsy zakako lesy zany ve fa nisy tsy nentana ataoko anga tsy kosa dia inona ary nety daholo aza mivita ny latatoatr'zaiko nafinaritra sy nasambatra daholo ay kosa dia inona zany tsy ny zavatra tsy zakanao zany ka Julio miainanao ohatra misy zavatra manambanambana zany ho ahy miteraka alahelo meloa moa zany le izy ka manepoka ny haiko manontolo mihitsy lazao moa kia any ka manana tsindro mandry hafahafa zany ho azahay hoe tsy fankahita tsontsika ay ve naza mieritreritra an'izany ny any tsisy an'izany mihitsy misaotra Julio tena ny fininy farak'izay mafy marina nefa tsy toy ny fahatsapako hatramin'izay nefa ny fihetseham-poko sy ny any anatiko any fa toy misy alahelo ny vangongo milana boaka amin'ny foko eo akia eo fa mifankahita foantsika any eny lesa misobatra loatra ianao ry tany miangatra ianao ry lanitra mangidy ianao ry fiainana fa tena ahoana loatra re tsy zakako
moaka kizy zandry a matoa zao natao dia mahazo e tangena natao isotroko kosa fa sy mba tantely natao ana mamofenako hoe vaoana mangina moa kizy Julia na za koa zangeky tena toritory tanteraka ny fo mampanaka lasa le zandry any mba toko ako teto atany tsy manana afa-tsiny angehay mangina mora malala fa so aninona eo koa anao e aizany tany alehako raha sanatrika ka tsy maintsy mitraka moa ny tena fahalehilahy ka ny sapanareo dia sany anisany nandosana ny tany asonareo zany no ny atraketrako sy ny adrakandrako dia zao fokany eno efa ranondraraka iny sady tsy nampozina kely reny a ka zao are fa mila manatrika fandefenana azy eny kena raha zay ny trindry saingy raha raka ny nambarany dokotera nefa dia tsy mbola mahazo mandeha lavitra ianao zay marina tsy mbola mahazo mivoaka ny trano mihitsy indry mafaitra izy zany tsy ho takatra ny saiko zay rehetra lahatra ao niangatahako raraiko dia aoka toky ianao vita somatsara ihany moa tia ny fitsaboana natao tamiko tadia pita tatika sitrana amin'izay roa volana lasa zay raha pitso moa zany ny tenako ny toditody any Madagasikara mba manao hoana ry zay papasy mamoany eny miresaka amin'ny Skype foana koa moa zay ka ohatrany hoe tafanfatanyzany any Julien on natao mariazy soratra amin'ny saboty sambatra izy ka ho avy le andro sarobidy amin'ny fiainana mahagaga nefa dia tsy mbola natao hita izy mivady ray aman-dreninay le ho vadiny fa surprise hony amin'io eny zay zany nanaovany azoko ary Julia se reko taty oriana fa hoe tsy taon'izay nalehany andray tamintamierina ato anatiko daholo indray reny ny raha nainaina reny ka mifankatitako nila satria samy tsy nisy nylaza sy namoaka vava fa ho ity tena tsy rarindrangahy tsy rariny nahoana reny zo avo toteo sa ilaza aminy hoe tiako izy efa tara ka laza lavitra be zany eritreritro zany raha mbola nisy korangano namorona dia mbola hifankahita zay ale misotro rano kely fa mitady ho feno zany foko zany ka premiumbeat.com. tena faly anaka tsy haiko tsony izay anehoako ny hafaliako mariny andray zanaka dada le tsy le ty lepatsitsatsitsa kely ny dada tonga soa lahy azakaka ela fa mbola tsy miova foana izoky io hatramin'izao e hitako io mihitsy ka dia ahoana ry zareo avy ty ampifony mamao mihitsy aloka mamalako ka mbola tsy miova zareo fa nevero mbola miofona lahatra amin'izao laingy azany zanako fa malahelo anao loatra hita fa zany eny na za koa zany tena malahelo anareo rehetra eny nalahelo atsikitsika efa hety daholo zao andray anaka
fa inona mampiseny tampoka anao? Misy nofonofoko zay riny eny saingy toa mety ndrivotra tiano eny tena anjaviny dia tia koa lesitra avy ela ho any zany zao hinakanina be ny elitsika amin'ny sabotsy zao dia hibalina be koa sura mihitsy ry papa afaka mivazy tsara tsika selana eny irariana moa zany mba ho tonga ny andro malazy Julia tato ato izay ka manjo mondava mitomany foana somba lazadara izy ity manamafy aka nefa ny tsy mitombony izany mety ny alahelo ny an Julia ngamba naton'izao midraso anatonana ka Julia ndry koa manaitra fa manino ndry tsy maninona ka aza manafina moa zandroko any ianao vo misy miova aminao dia tsy karotra avetrany manembona ny lasa fotsiny azoky a zany karazao anzoky ary hoe ino zany zavatra iamboninao zany zoky a misy nofinofo ny ainako izay ho a fa hatramin'izao a tsy nino hoe ny aina n'le izy tena tiako ny fiainako tamin'izay saingy ny ravina ho nofinofo ihany zao Julia efa lasa zany fa mba misy zavatra kely tokana holazaiko amindry momba ny asam-barana izay indrindra ka hoe ahoana re ny asam-barana ke tsy tsapan'izay miaina azy zany tsapako hoe efa tiariana vao maninona hoe tahaka izay fa mifiry aloha ilay soratra amin'ny sabotsy amin'ny enina maraina ke natao maraina be mihitsy elana mety ho fitohanan'ny fifamoivoiza tsy ratsy kosa ilay hevitra mirary sokisoko tiako dia irariana mba ho tonga soko dada sy neny misotra kisandry tiako tena misy zavatra mahazo ny zanako mihitsy ry Guillaume aizako dia mitokana rery foana isan'andro izao za koa aza mba nandinika ny adaly mihitsy ohatra nyreny akola kely voakapoko reny foana ve isan'andro zao andao mihitsy anatonana ka papa sy maman dia ahoana le tsary zanakay mila miresaka kely tsika raha mety amin'lahy tsy mihinona ka misy izy ireo dia afaka mipetraka nareo Julio ahoana neny tsapanay tato ato fa toa mitoka-monina kely sy mandrevy lavo izany foana ianao afaka mba lasainao anay ve izany mahazo anao izany anaka eny tsy maninona moa zany hitanareo nareo no nahitako an'ity tontolo ifampiresahantsika ty ka rariny raha fantatrareo izay manjoana avy dia ambarao le tsy vadodana izay mivady izany tokoa anaka misy tovavy ray izay tena mba hananentina ny foko ay tena tiako loatra izay olona izay saingy tsy hitako tsony izy andray kosa letsy fa lasay izany no tetiavany avelao ry izy ry papa ho any ka maninona raha mizaha hafa indray ry Julio tsiry mamoa efa natokako anazy rery ihany foko sy ny fitiavako mandrakizay tsy tia tsony raha tsy izy mbola tanora kely ny lesy alary be lo kely sady bogosy kely ve lesy dia se oka aloha izay rangaha mba malahelo ny fony iva eo ihany izany le raha matao tia kotsy mety ve zovozona akanjoko zao ry papa efa mety letsy zao arainanao olona efa miandra be ny tanàna efa io aloha io fiara-nitondra ny vadinareo vita zany ny soratra voatao vodondry avy eo
Zany mihitsy Julio afa ndray nge tiana fitsika Julien tamity mba be olona kely zany ary zoka ka nasaina daholany ny namana sy ny mpiray-vodirindrina rehetra fa hivoaka kely atao anaty fiara afaka 5 minutes fa mafana be ka mety zany dia mba teneniny indray efa mivoaka eo indray hoe leperatra hoe enikia andao aloha voaka kely sika manaka Julien mba izesy ta hoe namoaka zanakala reneny toniko anao ripety kely koa aloha tsika rola ripety amin'iny io fa le irairaina rehefa very le berotya ay ve fa tsy amin'n'ity fiara fotsifotsy ity zany mivadiny Julien am'izao ie ao iny mivoaka iny ty ary to andriamanitro fa misy inona mahazoko ve mandrosa tena izy io izy iza dia maniny alaramba kalma aloha Julien io ry papa io le lazaiko taminareo sy momo hoe olona tokana amin'ny tiaviko tsy anaiky azao kosa afakorytany kalma aloha lahy jereo ino mivoaka amin'ny fiara iny noho izy fa tsy io zany zany ve ay misaotra tompo eo aloha bakely mihitsy dada baletsy premiumbeat.com. Julia fa taiza foana ianao fona Julio misy nilazany hoe maty ianao maninona tsara zany nambarany zareo tamiko fa maty ianao ndray kosa ty aveo ianao nanambady isany lazany zany taminao ka zany koa neneniko tsy Julio tsy nanao an'izany ary tsy nanao an'izany mandrakizay andao alohatsika ho atsy ambadikatsy ainganare dia ahoana ny andry anao foana ny ianao araka iny andry fa maika ve fa za Julia ahoana tonga angamba amin'ny fotoana leo ara rotoko fa sao tsy tena izy zao fa nofianika Julio za koa nararoatra sao aneniny eo indray hitanao mandoaly atamiko foana ianao atr'izay dia mba anjarako indray ny anio Julia tsy maintsy miteny anaty vitako tena tianao loatra kia ro tianao mandrakizay tsy maintsy manaiky Julio satria ianao ihany mizaha amiko ianao misilako tena tianao ndray tena tianao mandrakizay ianao rery ihany tena faly etsy mihitsy aloha finika ianao dia oroako ka ay kosa tatala ny zanaky dada fa anga iendry ery zandry na raha anainareo roa kely mavatofato reto mety eo tena faly anaka mba mariny etsy ho fihiniko nareo roa andao hiaraka ifamiana daholo raha zany ka andro tsara ny anio eo ary zay dia ahoana ry zandry ao atambatra ny roa any ve mary asa akory tairoko premiumbeat.com. mpanjaka vaviko amin'izany hira malivadivaka izany mba hiaraka andiha amiko manaiky tompoko
verina ndraiky ilay asambarana izay nampangitahita fatratra iny a. Zany ny sava ilay raha ananana alokany masoandroko ary ny tsara ilay ora mibaratra nanatatapa ny tontoloko. toanao koa satria ianao ny sila kosa izy indrizay mahamiko ange ianao malaly. Fitombola tsaronao ve kely ny enantsika reny? Reny fiainana hafakely tao anaty hôpitaly reny? Reny toy nofinofo tsy mitenana tany reny? Eny malala mifantsika ato-poko mandrakizay tsy mbola nisy mipika tato an-tsaiko na dia iray mihitsy azy nofinofo tokoa reny. Eny akiko nofinofo lany tanteraka izy tiako a. Dia ilay nofinofo mitondra ny akany amin'ny asambarana. Ilay nofinofo-pahasambarana e. Renareo tio ilay tantara mitondra ny lohateny hoe ilay nofinofo-pahasambarana. Tantara mitoy nosoratan'ny Ilain Rakotoarsoa. Ireo amelon'ny tantara Daniel, Robin, Lain miaraka amin'ny Lirahely, Tsiknifty ary Romina miarina fanahy. nandray feo Mamra Besoelina, nanatotosa Tsiknifty, mikirakira ny lafiny ara teknika. Ramse Tatanta,